tompo, mbola manatenanao ny foko, na dia tsy fantatro aza izay fomba hitondranao ahy. Mety tsy azoko ny antony fiainako anio, kotsan-dranomaso ny tavako indraindray, nefa tompo, mbola manatenanao ny foko. Tompo ny foko, mbola manatenanao, ianao no tokan'ilay hoavy ny fiainako. Tompo ny foko, dia mbola matoky anao, ianao lay masoandro iray fazavany androko, na tsy fantatro azy zay antony fiainako any, sy ireo ranomaso indraindray makotsa ny tavako, na tsy ho azoko aza zay fomba hitondranao ahy, dia matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy. Tompo ny foko, mbola manatenanao, ianao no tokan'ilay hoavy ny fiainako. Tompo ny foko, dia mbola matoky anao, ianao lay masoandro iray fazavany androko, na tsy fantatro azy zay antony fiainako any, sy ireo ranomaso indraindray makotsa ny tavako, na tsy ho azoko aza zay fomba hitondranao ahy, dia matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy, na tsy fantatro azy zay antony fiainako any, sy ireo ranomaso indraindray makotsa ny tavako, na tsy ho azoko aza zay fomba hitondranao ahy, dia matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy, dia matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy, dia matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy.
Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga amin'izao andro voalohan'ny volana May izao. Mankasitraka an'Andriamanitra tsika satria mbola velon'aina androany ary ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra azy ihany koa tsika satria nandihy tamin'ny volana Aprily teo iny dia ny volan'ny firosoana. Maro ny olona izay nameny fiainany ho an'i Jesosy Kristy. Maro ihany koa ny zavatra nandroso. Maro ny zavatra nataon'ny Tompo, tsy hay ho tany saina eto, fa dia akasitra antsika izy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Izao fotoana sarobidy izao dia fotoana ionantsika amin'Andriamanitra tsika. Fotoana ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona Tompo no lohahevitra izay mila hifantohana indray amin'ity volana ity. Mankasitraka ny Tompo ihany koa tsika satria tsy nandao antsika izy hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola niteny foana izy. Fantatsika moa fa misy antony ary misy secret lalina ara-panahy ny fanambarana isaky ny andro voalohany amin'ny volana. Mila tsaroantsika fa ny voalohany rehetra dia an'Andriamanitra tsika. Andaontsika hivavaka aloha ametraka n'izao fotoana izao ampelantanan'ny Tompo hoe tena ny fanahy masina no hiteny amin'ny alalako ary hivavaka tsika hoe Tompo tena mba hisy impact eny amin'ny fiainanao, hisy impact izao tenin'Andriamanitra izao eo aminao, eo amin'ny ankonanao, eo amin'ny fianakavianao. Hivavaka tsika ary rendraizany an-danitra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka anao izay Tompo ny amin'izao andro voalohany amin'ny volana May izao. Misaotra anao satria mbola velonay izay. Misaotra anao satria mbola nomenao fotoana izay ahafahanay mitodika any aminao. Satria Tompo tsy mahefa ninino izay, tsy ny amin'ny herinay, tsy ny amin'ny tanjakay, fa noho ny amin'ny fanahinao Tompo. Mankasitraka anao izay. Misaotra anao izay tamin'ny volana Avrily lasa teo iny, tamin'ny volana firosoana, ny roso marina tokoa ny fiainanay Tompo. Eny ary betsaka ihany koa Tompo ny roso tao amin'ny fahafantarana anao. Misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra nataonao. Misaotra ny amin'ny zavatra mbola ho ataonao ihany koa. Hoderaina sakalazaina ianao ary androany Tompo mitenena ianao. Oka ny fananao masina Tompo ny taridalana anahy eto. Hiteny izay tokony hitenenina amin'ny vahoaka anao. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany amin'ny anara-maherin' Jesosy. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika, tsara tanteraka ny tompontsika. Rehefa mijery ny zavatra misy ary indrindrandrindra moa ny any Madagasikara dia indraindray mampivarahontsana ny zavatra rehy. Tahaka ny hoe betsaka ny tanora mamono tena, betsaka ny tanora mamohy fo, betsaka ny olona tsy manana asa, tsy misakafo araka ny tokony ho izy. Ary raha tany saina eto ny olana dia tena betsaka tokoa. Mila fantatsika nefa fa amin'ny maha-kristianina antsika dia misy toe-panahy sy toe-tsaina izay tokony hananantsika. Satria teny iray dia fa mahafantatra hoe ny ato anatintsika dia lehibe lavitra noho ny amin'izao tontolo izao. Eny ny be dehibe tsika afaka mitomany. Indray very hevitra amin'ny zavatra tokony atao. Enina dia ny manompo an'Andriamanitra ary indraindray dia mahatsiaro tena reraka. Mahatsiaro tena hoe Tompo ahoana ihany. Betsaka ny zavatra miseho ankehitriny momba ny fiainanao manokana, momba ny fiainan'ny ankohonana, momba ny fiainan'ny firenena mihitsy ary. Betsaka ny tanora ankehitriny dia tena
mivaralavo, tsy hita hoe inona ny fiainana, ahoana ny ho avy, fa matoke ianao. Rehefa eo Jesosy misy vahaolana. Rehefa eo ny fanan'Andriamanitra misy vahaolana. Itsika fotsiny mila mahay manaraka an'Andriamanitra ary mahay mankatoa ny tenin'Andriamanitra, mahay mankatoa ny zavatra sain'Andriamanitra atao. Izy ny namorona antsika, azy itsika, adidiny itsika. Rehefa tena mifankazatra amin'ny tsy toa marina, ary rehefa miaraka aminao Andriamanitra, tsisy afaka hatohatra anao eo. Ny finoantsika mila ampiakarintsika, satria manana ny fanahy masintsika, manana n'Andriamanitra izay mpiaro antsika. Te-hanome courage anao satria ny zavatra rehetra dia manomboka ny amin'ny ara-panahy aloha. Izay vao mitehatra ty amin'ny ara-nofo aty. Izay mahatonga an' Jesosy Kristy miteny mihitsy hoe katsao aloha ny fanjakan'ny lanitra. Aza mieritreritra hoe inona no anay, inona no tafianay sy ny ohatran'izay, fa zany omeny rehefa ohatra tsika ka mahay mametraka amin'ny priorité hoe mitady ny fanjakan'ny lanitra aloha. Mety handalo fahasahirana antsika fa tahaka ny tantara ao anaty boky io, any amin'ny fiafarany ny ahafantarana ny tantara hoe nanahoana, fa tsy tena na vao manokatra boky. Mety eo tena ny boky ny fiainantsika zao, fa ny fantatsika dia mpandresy isika ary mihoatra amin'ny mpandresy. Rehefa mandinika ny fiainan'ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany dia na firenena iza na ny firenena iza dia mikaikaika daholo. Eo koa nahafantarantsika fa efa ho avy tsy hoelany i Jesosy. Izy ny teny hoe misy ny horohotany, misy ny ady, misy ny mosary, misy izy ny akabetsahan'ny olona dia angatsika ny finoany. Zavatra efa misy zany. Zany ho avy tsy hoela Jesosy. Ary tsika mila miomana satria itsika tsy hoe mponiny tany fotsiny, fa sady mponiny tany tsika ny mponiny lanitra. Mila miomana tsika amin'ny fiavin'ny Jesosy Kristy, amin'ny fiavin'ny Andriamanitra tsika. Fa ao anatin'izay ihany koa dia rehefa mandinika indrindrandrindra ny fiainantsika malagasy dia tahaka n'ireny andevy tany Egypta reny. Dia tena betsaka ny zavatra tiana atao fa tsy vita. Betsaka ny ventsiventsipo fa indrisy. Betsaka ny tsy mahavita ny zavatra tokony ataony noho ny antony maro samihafa. Ary eo ny ilaina an'i Jesosy Kristy, eo ny ilaina an'Andriamanitra. Rehefa tsy vita ny hery ny vatanao intsony, ny hery ny sainao, ny fahaizanao, mitodia amin'Andriamanitra, fa izy ny mahavita azy. Halleloia. Ao anatin'izany dia nivavaka nanontany an'Andriamanitra hoe Tompo, inona ny tokony atao? Ahoana ny zavatra misy? Satria tahaka ny tany Egypta, mafy ny zavatra iainana, betsaka ny loza tonga, fa i Farao mbola mitazona ny vahoakanao ihany. Tsy mamela ny vahoakanao hivelatra ny Farao. Iza moa ny Farao tenenina ity? Dia tsy iza fa ny fahavalo izay tsy manaiky anao hivelatra zany. Ny fahavalo tsy iza fa Satana, tsy mamela anao hivelatra zany. Fanaratsy, tsy mamela anao hivelatra zany. Fa soa ihany fa teo Kristy. Ary zay ny lahatsika nazy mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Hoe Tompo tsy vitako, tsy vita ny heriko samy rery, fa hitodika any aminao Kristy. Inona ny tokony ataoko? Toy lalana, omeo hery
izy ny teny hoe makanisa ty amiko nareo izay miasa fatratra sy mavesatrekana fa izao ny ame anao fitsaharana. Zany fitsaharana zany dia fitoniana. Zany fitsaharana zany dia mitsahatra ny tebiteby, mitsahatra ny zava-dratsy, mitsahatra ny zavatra rehetra tsy akasitrahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Nisy nefa ny fomba an'Andriamanitra rehefa jerena io tantaran'ny zanak'Israely tany Egypte io. Nisy ny loza voalohany, nisy ny loza faharoa, ny sesisesy teo ny loza, ny rano mivadika raha, nisy ny sobakaka, nisy ny vay, fa mbola mafiloa farao tamin'izany. Fa nisy zavatra ray zay tsy nahafahan'ny farao mbola nitazona ny zanak'Israely, dia tsy in'izany fa ny rany zanak'ondry. Talohan'ny ialany zanak'Israely tao Egypta dia niteny Andriamanitra oka ny zanak'Israely rehetra anisy rany zanak'ondry eny amin'ny tolanam-baravarana. Secret lalina be satria amin'ny révélation, amin'ny apokalypsy moa zany, satria révélation Jesosy Kristy ny apokalypsy. Ao amin'ny apokalypsy dia miteny eo amin'ny apokalypsy 12:1-11 ary izy ireo naharesy azy, naharesan'ny satana zany, naharesan'ny fahavalo, naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fitenenana azy. Amen. Ary izy ireo izy tsy nakamaminy intsony hatramin'ny fahafatesana. Dikan'izay ny rany zanak'ondry misy secret lalina be. Ny rany zanak'ondry latsaka teny ambolina koa dia fanekena ataonao amin'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra mifanaiky aminao, fa hanavitra anao, Andriamanitra mifanaiky aminao, fa hiaro anao, hiaro ny ankonanao. Ianao kosa manaiky mifanaiky amin'Andriamanitra fa hanompo anazy. Ianao manaiky an'Andriamanitra fa izy ny voalohany, izy no Andriamanitra, tsy anan'Andriamanikafa ianao araka ny voasoratra ao amin'ny 10. Manaiky ianao fa ankatoa ny lalàna sy ny fitsipika izay omen'Andriamanitra. Zany natao hoe fifanarahana. Manaiky ianao fa hipetraka amin'ny toeranao hanjaka eto amin'ity tany ity. Halleloja. Ary ny rany zanak'ondry izay mipetraka teny amin'ny tolanam-baravaran'Israely, rehefa nandalo ny anjelin'ny fahafatesana, tsy nahavita intsony ny farao nitazona ny zanak'Israely. Fa voatery izy namela ny zanak'Israely handeha, ary tsy vitan'izay araka ny tantara. Fa ozy izy ny Baiboly hoe rehefa nivoaka ireo zanak'Israely ireo dia nivoaka niaraka tamin'ny volamena sy ny volafotsy sy ny arenany Egyptianina rehetra. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, ianao koa hivoaka miaraka amin'ny arenany Egyptianina rehetra. Amen. Ary satria tsika hiditra ao anatiny atao hoe fanekena n'le rany zanak'ondry, ary teny fa ny rany zanak'ondry ny fanekena ataontsika amin'Andriamanitra, izay no mampisy ny fanahy lehibe ao anatintsika. Mila tenenintsika zany, mila hijoroantsika vavolombelona Kristy eo anatrehan'ny olona tsy mpino, eo anatrehan'ny silamo, eo anatrehan'ny olona rehetra. Mila joroantsika vavolombelona fa i Kristy nandatsaka ny rano atsika, nanao fanekena ho atsika, hiaro atsika. Halleloja. Noho izany ambarako amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy fa rehefa hiditra ao anaty fanekentsika, anjarantsika ny fandresena. Amen. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompony tompo, mpanjakany mpanjaka, ilay tompontsika, tononoko fa ity volana me ity dia ambara fa volany fandresena amin'ny lafiny rehetra, volany fandresena amin'ny lafiny rehetra. Amen.
ary ny teny fototra dia ny apokalipsy 12:12 hoe ary izy reo izy nandresy azy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fitenenana azy hiditra ao anatin'ny alliance, ao anatin'ny fifanekena miaraka amin'Andriamanitra itsika. Fa ity volana ity dia volan'ny fandresena ho anao, ho an'ny ankonanao, ho an'ny fiainanao. Mety niazona ny satana, niazona ny fahavalo ialay anjara voatendrinao, mety nitazominy, mety nitazominy ihany koa ny zavatra nindrasanao efa tsy ny elabe. Fa amin'ny anara-maherin' Jesosy, fandresena ny miandry anao, fandresena ny miandry anao ny amin'ny alalan'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana anazy. Amen. Mino fa ivoaka ao anatin'ny fanadivozana tsika manomboka amin'ity volana ity. Eny na ianao na ny ankonanao na ny firenentsika aza, amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy ny hanonako anjany. Mandrositsika ao anatin'ny fandresena. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao, entiko fahasoavana sy famindrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava ianao. Amin'ny fitiavana be dia be Dr. ihany avy aty Jakarta. Tahian'Andriamanitra ianao tompoko. Misalasala zay no maniny nasarotra ny zava-misy manao lalana hoa izy nombita tanany fiainako ka isana loifalia fizianomana lalana hoa misalasala zay no maniny nasarotra ny zava-misy manao lalana hoa izy nombita tanany fiainako ka isana loifalia fizianomana lalana hoa aitaluarano antaliaia aitalalalany ane fitra ambiampinona fizinonana mara fanao lalana hoa misalasala zay no maniny nasarotra ny zava-misy manao lalana hoa izy nombita tanany fiainako isana loifalia fizianomana lalana hoa aitaluarano antaliaia aitalalalany ane fitra ambiampinona fizinomana mara fanao lalana hoa misalasala zay no maniny sarutra ni zava-misy manao lalana
rifaliao fisanumana lalana ua kaisana rifaliao fisanumana lalana ua kaisana rifaliao fisanumana